Iverenantsika kosa ny lafiny fampianarana isan'ankalaza ny andron'ny sekoly ny avy eo anivon'ny sekoly UFSM andro avoangy no mariana izy ireo tamin'ny alalana hetsika maro samihafa moa izany andron'ny sekoly izany araka ity tato-baovao ity. Tsy ambakandreo sekoly hafa fa nankalaza ny andro sekoly ihany koa ny UFSM etsy Andravoangy. Toy ny isan-taona dia anehoan'ireo mpianatra ao amin'ity sekoly ity ao amin'ny vondrom-panabeazana Aceem ny talentany ny andro sekoly. Eo ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena samihafa. Samy misafidy ny hetsika manavanana azy ireo mpianatra. Teo ireo mifaninana nanao baolina kitra ny olona 7. Ny sasany indray dia nilalao tsipy kanety be raha toa ka ny vorivory ny fanatsafa ireo mpianatra hafa, indrindra fa ireo tovovavy. Fa tena nankafizin'ny mpianatra amin'ny kilasy ambanimbany ny karaoke nanehoan'izy ireo ny fahaiza-mihira. Ho an'ity mpianatra iray ity dia ilaina tokoa ny fankalazana ny andron'ny sekoly toy izao na dia isindana kely amin'ny fianarana fotsiny ihany azy. Sekoly ny sekoly rehetrarehetra dia misasany koa ny UFSM dia mankalaza izany. Ilaina tokoa ilay izy satria mila fialamboly kely ny mpianatra fa tsy mianatra foana dia manala fisana masehotra izany. Nandravaka ny hetsika rehetra nataon'ny mpianatra ao amin'ny UFSM ny famelan-kafatra na ny dedikasy ny antefaka tamin'ireo namany na koa ireo mpanabe azy ireo.